Ny fiarahavanantsika ny masatraka soasy atia ampianarina larana fito amby roapolo eny rahantsika eny amin'ny teny tia amin'izao fotoana izao. Ina mihitsy ny lavana ty didifolo ty tany mambatsika hoe natao hitondrana ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, zay aloha ny voalohany, ary natao iarovana ny zanak'Israely tsy hifangaro amin'ny olona satria ho avy ao ny mpamonjy. Ka raha ho avy ny mpamonjy dia tokony tsy hifangaro amin'ny olona tena manao ratsy satria ho avy ny mpamonjy zany, dia aoso azy mpamonjy zay. Zay ihany ny lavana anio tsy misy akoatran'izay mihitsy. Ka rehefa tonga ny mpamonjy dia tsisy lavana anio intsony, tonga le nendrasana zany. Zany hoe nomena izy io mandra-pahatonga an'ilay mpamonjy, ilay mpanafitra zany hitondra le fanekena vaovao. Ka mandra-pahatongany satria ny zanak'Israely le miaraka amin'le Egyptiana ary araka ifandray amin'ny olona atompon-tany zay tena miara-miasa amin'ny devoly, dia mba iarovana an'izay satria hivoaka amin'le zanak'Israely lay mpamonjy dia arovana ny zanak'Israely mba ho tsara. Tsy havita ho tsara mihitsy ny didy fosy lana Mose tsy mahavita. Zay ny lalàna tsy mahatanteraka na inona n'inona, tsy mahavita n'inona fa mba sitrany ay zany, zay mihitsy le azo tena sitrany ay mba voaro izy, fa tsy tena maro zany satria mpanota daholo zay mbola mipetraka ao, ary tena mpanota mihitsy zay mipetraka ao, tsisy afaka ny fahotana zany. Zay natonga ny saotra masina hoe raha vao tonga ny didy dia velona ny ota. Zay ka itsika moa tsy de hiditra am'izay fa ny fanotenantsika mantsy hoe inona ny tena lavana ty didifolo ty dia natokana ho an'ny zanak'Israely izy io, ho an'ny zanak'Israely ihany. Zay ho hitondra azy eo amin'ny tany Kanana. Zay aloha vakitsika aloha zany hoe voalohany natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany izy io, araka ny voalaza ny soratra masina atao amin'ny boky Exodosy toko faha 8 andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy hoe natokana ho an'ny zanak'Israely izy io azay ihany. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra, Exodosy 19 3 ka hatramin'ny 5, dia niantso azy avy ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Précis le anomezana le teny, ny antony hivoaka ao le mpamonjy dia mba arovana izy sitrany ay mba ho voaroaro noho ny amin'izay adalàna be deaibe ataony hafa firenena. Zany ny planina an'io Andriamanitra io raha tsy hainareo. Io jerevantsika ingeny teny. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptiana sy izay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Ho ankehitriny raha mihaino feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko zany, io le didy fosy lana Mose, dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra. Lay teny zany eto dia hoe tandremo ilay didy folo tandremo ty dia ny zanak'Israely rery ihany no nomena an'io. Zay tsisy idirany hafa firenena. Zay no mahatonga hoe précis le izy satria maninona hivoaka ao le zanak'Andriamanitra. Dia nomena an'ity zareo mba hahafahany mandeha ny an-dalana, mba hahafahany isy Andriamanitra tafaraka, ary mba hahafahany izy tsy hifangaro amin'ny hafa firenena satria mpanao ratsy ireo dia mba hivoahan'ny mpamonjy rehefa avy eo ka rehefa tonga ny mpamonjy dia zay ny tanjona. Zay le hoe mandra-pahatonga an'ilay mpamonjy anazy dia mpamonjy an'izao tontolo izao. Daholo jerevantsika kely ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'izay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely hitondrasana azy ao amin'ny tany Kanana. Deutéronomie 4:1 jereo ny tenin'Andriamanitra ty. Natao inona ty didy folo sy lana Mose ty? Ary ankehitriny ary Israely, Deutéronomie 4:1, miaino ny didy sy ny fitsipy izay ampianariko anareo mba ho arahanareo. Ty ny antony nanomezana azy, mba ho velona ianareo ka hiditra sy andova ny tany zay omeny avy Andriamanitra ny razonareo anareo. Zay ihany mazava be ny définition mba ho tafiditra any amin'ny lova zay omeny dada Iavà, zany hoe velona eny an-dalana ary ho tafiditra amin'ny tany Kanana. Tsy misy laminasa makany amin'ny lanitra io na andray azy hoe raha mitandrina ny nareo dia ho tonga any amin'ny lanitra, tsy misy azy zany io teny io. Fa ny objectif dia ho tonga amin'ny tany Kanana dia mba ho velona amin'izany zay matandrina azy zany. Fa saingy tsisy matandrina aloha ny tena marina zareo.
zay vo miara zava-doza fa raha vo velona ny didy de velona ny otozo ny tenin'Andriamanitra. Ena tonga n'Andriamanitra miteny hoe fanompona mitondra fahafatesana, zany daholo na tonga an'io. Mifanompona mitondra fahafatesana nefa ny devolo ny fahafatesana, zava-doza ke zany izy. Any hoe didy folo zany lasa zava-doza ny hafaran'ilay izy, fa raha tany amin'ny voalohany izy tsara fa saingy nivadika ny olona de lasa tsy mety tsony izy. Zay lasa ratsy ny fiafarany. Fa zay ny objectif natokana ho any zanak'Israely, tsy azo anampiana tsy azo anesoa, zay teny zay. Ary mahatonga ny olona hiditra tsy andova ny tany Kanana, io Israely am'zao tsika miteny zao. Ka le olona ho any amin'ny tany Kanana no nomena an'io fa tsy ianao. Anao fa diso adresy be zay mitandrina an'io. Satria ao amin'ny tany Kanana ny voan'le mpamonjy de arovana azy zareo. Zay natonga n'Andriamanitra miteny hoe aza mifanambady amin'ny hafa firenena fa roay mihitsy ny reny. Roay reny. Zao nke avaketsika zay teny zay. Fa raha tsy zany de mandoa anareo ny tany raha mbola manao an'izany adalany zany nareo. Vaketsika ny Deutéronomie toko fafito vaketsika amin'arany Josua ny andininy voalohany sy ny faharoa. Deutéronomie toko fafito tany amin'ny voalohany vaketsika voalohany amin'arany Josua. Rehefa entiny avahan'Andriamanitra ianao ka tafiditra any amin'ny tany zay fidirana olo vany, io zany hoe tonga any amin'ny toerana araka ny voalaza teo iny ka firenena maro no voarokany hiala eo anoloananao, de ny Etita sy ny Gasita sy ny Amorita, ary ny Kananita sy ny Perizita sy ny Vita, ary ny Jebosita, dia firenena fifandray amin'ny hafa firenena fa ary ihany mihitsy indreo, zay nanomezana anazy. Satria maninona? Ho avy le mpamonjy. Ka le mpamonjy moa avy any amin'ny lanitra efa nampianarina antsika zany, masina be iny. Ka raha mifangaro amin'ny hafa firenena tsy rehetra zanak'Israely ho fandrika sy loza ho anazy io ale zanak'Andriamanitra zany lasa tsy tafapetraka ny fidinany makety. Tsy ety satria gola mpanota vilona daholo ve de aiza hoe le mpanota tena hoe tena tsisy azo raisina tsony lasa ho mpanompo sampo, mpijangajanga, mpanao diratsy de tsy mety ny fahatongavany eo amin'ny olo ohatra an'izay. Zay natonga naleny teny hoe mba sitrany ahay mba voary le olona. Satria hitantsika tsara fa mandraka androany ny mpitandrana didifolo de mpanota daholo ary tena mpanao ratsy daholo raha tsika mihitsy zany. Rena ny teny an'izany hoe mpanota daholo nareo. Ary tena marina zany fa rehefa tonga ny didy ozy ny tenin'ny apôstôly Paoly de velona ny olo, mampanota io. Zay no volany saotra masy hoe raha vao tonga didifolo io de velona ny ota anatinao na tsy tianao. Ka lalàna zany, tsy azonao hidirana tsony ny hoe manao sy manao fa efa navoaka an'izany. Fa io moa avelantsika ny foana fa tsy mbola ny amin'izay ny androany fa inona ny antony nanomezana le didifolo de zay le izy hoe mba tonga ny zanak'Israely andringana ny hafa firenena. Ary tsy hanao fifanekena amin'ny hafa firenena, zay ny nanomezana le didifolo hoe mandroaka ny hafa firenena io. Mbola toy antsika le hoe tsy avely hifangaro amin'ny hafa firenena mihitsy ny zanak'Israely. Exodose toko fa 34. Exodose 34 izy moa zany 34. Manomboka amin'ny andininy 11 ny vaketsika. Zay. Exodose 34:11. Tandremo zay andidiko anao an'io. Indro efa horoako hiala eo anatrenao ny Amorita sy ny Kananita sy ny sy ny Etita sy ny Perizita ary ny Vita sy ny Jebosita. Andiny faharoa ambin'ny folo hoe horoako daholo hoe fiaina hafa reo koa mitandremo fandrao anao fanekena ampony eo amin'ny tany ianao zay alehanao fa ho fandrika eo voanao zany. Lay didifolo zany de tena nametraka mihitsy hoe aza mifandray amin'ny hafa firenena nareo satria mpanao ratsy le hafa firenena. Zay le izay mandra-pahatonga ny Josua zay mandrary fanjika eo voanao zany. Fa raha vao ny altarany torotoroy ny tsangam-bato sampony ary jinjao ny aserahany fa tsy enkoky eo anatreny zay andriamanikafy ianao fa iava de sary-piaro ny anarany satria Andriamanitra sary-piaro izy. Zay le izy fa andiny fa 5:10 fa andrao ianao de anao fanekena ampony eo amin'ny tany ka hijangajanga araka ny Andriamaniny sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'ny Andriamanina izy ary de asainy ianao ka hinana am'izany fanatitra zany. Are tena tsy azo atao mihitsy ny fandray amin'ny hafa firenena satria hananao foana reo ry zanak'Israely. Ka izay ny antony nanomezana ny didifolo sy lalàna Mosea tsy ahatonga ny zanak'Israely hifangaro amin'ireo hafa firenena zay mpanota mpanao ratsy reo. De nomena le didifolo izy
mba tsy hatonga azy hijangajanga anao fanompotsaampy sy ny maro samihafa anao ny adalany jentilisa rehetrarehetra io zany a zay ny antony anomezana anazy mba ho tonga azy eo amin'ny tany kanana fa raha zany de tsy tonga amin'ny tany kanana zareo de manjary tsy mivoaka le mpamonjy raha tsy tonga ao zareo kanefa tsy mitsy tonga amin'ny tany kanana izy mba hivoan'le mpamonjy ao le mpamonjy vo hivoaka zany de mbola namafisin'Andriamanitra zany teny zany boky Levitiko toko 20 ndray hoe tena horoako hiala am'ty tany ty nareo raha vo tsy tandremanareo i teny io ary aza manao ny fanao ny hafa firenena tena tsindrina foana hoe tsy mahazo manao ny fanao ny hafa firenena zay le zay ngeny mahatonga ny hoe tena voaroaka mihitsy ny zanak'Israely ny hafa firenena raha vo hididy fony io ny resany zay le hoe natokana ho an'ny jiosy io a mba hitandreman'ny lalakaleny satria be fahavalo izy eny a be mpanao ratsy de nomena azy ny didy folo sy lana mose a hitondra azy ho any amin'ny tany kanana de mazava be zany fa rehefa tonga ao tany kanana izy de tokony miala am'izay ngeny izy rehefa tonga iziko fa nytandremany mandra-pahatonga an'le mpamonjy zay ho teraka zay ny marina kosan'izay vaketsika indray raha ny tenin'Andriamanitra araka ny bokyny Levitiko toko 20 a hoe tandremo aso tsy mitandrina tsy mitandrina an'io nareo fa ho ataoko mandoa anareo ny tany a kanjo moa le zanak'Israely tsy nitandrina de tena nandoa anazy ny tany a voaroaka atao amin'ny tany kanana zareo doary faketsika am'izay ty noka 2 Levitiko 20:22 ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko rehetra ka raha izy mba tsy andoa anareo ny tany zay tondrako anareo honenanareo ane mba tsy hatonga n'io tany io mandoa anareo zany hoe mandroka anareo izy dikan'izany io tany io arao ny teniko rehetrarehetra fa raha vao zany de voaroaka anareo kanjo moa zareo tsy nitanina de voaroaka zany hoe tsy mety tsy olengeny e ny Israeliana raha ve fa niala tamin'iny fa voaroaka tamin'iny anao moritsofoka ao ndray mitady voaroaka ndray nga ena eke le malagasy ke tsy mandinika mihitsy na le frantsay sy ny anglisy ny rehetrarehetra hoe le nitandrina anio aza voaroaka ny tena marina ianao zany hoe mitady voaroaka nay zaranao zy anao tsy tany Israela no mipetraka de mba tsy voaroaka anao ty Madagasikara ty ianao ndray mbola hitsofoka hitandrina didy folo fa ianao ve tena misy tsy mety zany hoe tena misy tsy mety ngena raha manao zany sa tsy natao anao a za ohatra efa nahavoaroaka olona mbola ho tandremanao ndray tsy le oetra de mitady système mafandray hoe tsy mety fa mamono ty zavatra ty ny Israeliana zay nahita an'Andriamanitra raha mbola nivadika tamin'io ihany ianao zay tsy nahita ndray hoe ty milaza fa mavita mitandrina anio hoe mbola saotian'Andriamanitra am'ty aza de miteniteny foana e tsy natokanao anao nge io e andika lalàna ve anao a zay nge le hoe ianao ve de tena andika lalàna mihitsy ny e fa ny natao inona ny didy folo a nomena ny zanak'Israely a mba tonga tsy fangaro amin'ny hafa firenena ary mandroka anao ny dikan'izany zany ny poro fa zatra tsy natao anao io zavatra mandroka anao ve nitsofo anao ry malagasy a ry frantsay a ry amerikana ry anglisy ry sinoa zavatra mandroka anao ve no tandremanao ry indianina sy ry indonezianina tsy tsy fantatra intsony e ry zareo argentina ny brezilianina ny senegalais mba adinio tsara le teny zavatra mandroka anao zany a azy idirana atriny lalàna de mandroka hafa firenena ke anao ve hitsofoko ao zany tsy lozika mihitsy ngena izy zay le hoe natao an'izy le didy folo inona ny antony nanomezana an'io a natao an zareo Israeliana io a mba tsy hifangarona amin'ny malagasy sy ny frantsay sy ny anglisy sy ny sinoa sy ny arabo sy ny vietnamianina sy ny australianina sy tiako tsony e tsy natao hifangarona aminareo olombelona hafa firenena io fa zareo samy zareo ihany ka aza miditra am'izany de toizatsika ary 20 ary aza manaraka ny fanao ny firenena zay foroako eo alohanareo fa nanao zany rehetrarehetra zany izy ka de alako satria alan'Andriamanitra mihitsy zany le hafa firenena raha nisy malagasy zany teo de alany ko ianao ka zany ve ny andeha hidiranao ry malagasy raha nisy frantsay zao teo de alany ko ianao izany ve ny hidiranao ry frantsay raha misy anglisy zao teo de alany ko ianao izany ve ny hidiranao ry anglisy aza miditra am'izany fa midibingo ianao raha miditra am'izany zay le hoe fa inona mihitsy lavana le didy folo e hitondrana ny zanak'Israely a miala avy any Egypta ho any amin'ny tany kanana miala avy eo amin'ny tendrombohitra sinay ho any amin'ny tany kanana zay ny nanomezana ny didy folo sy lana Mose ary tsy misy akoatran'izay mihitsy ary roana daholo ny hafa firenena raha vao resahany io hoe miala ny hafa firenena tsy mety miaraka amin'ny hafa firenena izy ka ny antony a noho ny amin'ny ara-tsy ny hafa firenena de miaro dada iavao hoe ho lasa ratsy reto a nefa hivoaka ny mpamonjy a
satria ny mpamonjy dia hivoaka amin'ny taranaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny taranaka ao no hitahiko ny firena rehetra. Amin'ny jevantsika ten'izay any amin'ny bokyny Genesis any angamba izy ireo sy diso hoe aiza mozy efa efa tena simba tanteraka mihitsy tena fa aiza moa misy an'izy hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra ambony tany. Genesis 17 angamba izy fa hitanareo ve ndraiky izy loatsy rehefatsika ary ato misy anakaiky ako ato loatsy evana misy koa anankiray ato hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra. Genesis 22:18 zay Genesis 22:18 ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra satria ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Genesis 22:18 zay dovaketsika am'izay ny Genesis 22:18 hivoaka ny lalan'ny Abrahama ny fitahina ho an'ny firenena rehetra. Genesis 22:18 voilà zay dovaketsika am'izay izy ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra satria ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Zay le voalaza zay ka eo zany tsika dia mahita mazava-be sy mahitsy tsara mihitsiny hoe ny soratra masina dia tena miteny mihitsiny fa hivoaka amin'ny taranak'Israely ny fitahina. Zay zany ny antony nanomezana ny didy fosy lanamosea narovana zany ny taranak'i Abrahama mba hivoahan'ity fitahina ho an'ny firenena rehetra ty ka tsy izy le fitahina ho an'ny firenena rehetra fa le mpamonjy ary nanambaran'ilay mpamonjy daholo am'izay ny mpaminany israeliana rehetrarehetra zay nipetraka atao anaty ndrafitra didy folo io ary faramoa de tonga am'izay Yahosoa ary rehefa tonga am'izay Yahosoa de namoaka fanambarana Yahosoa tamin'ny lalan'ny fanahy masina nampiasainy tamin'ny apôstôly Paoly zay ny vidiny fa ny lalàna de didy folo zany de mpitaizantsika mandra-patonga atao amin'ny Yahosoa. Fa rehefa tonga am'izay Yahosoa de tsy mila niny mpitaiza ntsony tsika fa aleo iny andehany fa tsy mety amitsika ntsony iny fa rehefa tonga ny tena tomponanaka de mitaiza am'izay le tomponanaka ny zanany ka tsy izy le tomponanaka fa Yahosoa de aleotsika taizainy Yahosoa am'izay fa tsy taizainy didy folo ntsony. Galatiana 3:7 baketsy ary zay ny maranako anazy hoe tsisy lavana nintsony sady tsy natao atsika hafa firenena tsy natao ho tandremanao amin'ny hafa firenena fa natokanao Israely rery ihany. Zay hoe ho tandremanao Israely rery ihany ny lavana anazy loha avetsika izy teny zay hoe ao Israely rery ihany no hitandremana an'io zay izany daholo ny lavana anazy hoe ho an'ny Israely rery ihany mba hahatonga le mpamonjy hivoaka avy ao zany hoe mba tsy fangarongaro mihitsy ny ty Israeliana ty mandra-pivoaka ny Yahosoa de arovana izy amin'ny didy fosy lanamose. Ka rehefa mipotsaka avy any kosa ny Yahosoa atao mipotsaka satria nivoaka avy ao izy tonga Yahosoa zany avy any de tsy ilaina intsony ry zavatra teo aloha nitaiza ry fa Yahosoa am'izay no mitaiza ny ankonany fa manana fahefana mihitsy izy hitaiza ny ankonany. Zany natao hoe Yahosoa le mahavita ny zavatra rehetra le tena le manjakely oa Yahosoa fa navitan'izany sara zany tsy haikinao raha mety manjakely izy manjakely izy tena o zany bogosy ten'zany Yahosoa zany navita zavatra tsara izy. Donc evaketsika le hoe ina moa ny teneniko teo hoe natokana ho an'ny ao amin'ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana Deutéronome 6:1 io didy fosy lanamose any amin'ny tany Kanana ihany ny lavana an'io. Deutéronome 6:1 tsy azo entina aty Madagasikara na Frantsa na Angleterre na Amerika na La Réunion na tsy haiko fa ao Israely rery ihany. Ary zao ny lalàna de ny didy sifitsipika zay naseny avy Andriamanitra reo ampianarina anareo ty zany didy sifitsipika ty de ampianarina ozy dada Iava aiza ary hoarahana aiza ao amin'ny tany zay alenareo holovana ao amin'ny tany Kanana nilovany zanak'Israely. Zany hoe ao a Israely rery ihany iny azo tandremana fa tsy azo tandremana any Amerika mihitsy na ny Chine na ny Inde na ny Indonésie non na ny Brezila na ny Argentina tsy mahazo tsy azo entina ty amin'ny faritsy Afrika tsy mahazo ao Israely rery ihany raha vao nitandrina an'io zany hoe de mpanoty anao ary mpanao ratsy zava-doza fa mitsipy any amin'ny elo zany. De ny farany azy zany Deutéronome 12 mba lefatsika sao de mba malahelo kely le toko sy andiny za tsy mba nitenenina de tenentsika izy
sy ady zany tsy mba miangatra mihitsy zany ohatra ny amin'ny teny ara dia tsisy angarana mihitsy mena daholo ny sazatsika rehetra dia autorémia dozien izao ny didy sy mifitsipika zay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany ziomeny avy Andriamanitra ndrazanareo anao olovanao amin'ny andro rehetra iainanao eto ambonin'ny tany averiko tsara izao ny didy sy mifitsipika zay ho tandremanareo tandremana ary arahanareo aiza olona izy no tandremana sy arahana any amin'ny tany ziomeny avy Andriamanitra ndrazanareo anareo olovany ka tsy aty Madagasikara na ny Frantsa na ny Angletera zany fa any Israel hitanao fa diso adresy daholonareo zay nitandrana an'io tsy mety mihitsy ny ala izy hors sujet tanteraka miala hatao ny dika zay fa tena ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay satria mandika lalàna ina zahatra tsy natokana ho anao nitsofotsofoanao inona ary ty tsy manao zany fa zay ny mihinanao ihany nao hipetrahanao dia zay ho tandremanao dia zay ny mihinanao Yahoshua no menantsika hita fanekena ho an'ny olona rehetra ozy ny soratra masina izy nao ary rehefa mazava zany fa tena tsy natokony ho any hafa firenena natao any Israely ihany dia mbola ilaina ary ve le didy folo zao satria natao hitaizany zanak'Israely io zany natao hiarovana ny zanak'Israely io fa tsy natao hiarovana ny hafa firenena dia mbola ilaina ve le didy folo zao nanamarina an'izay indray le mpaminany lehibe Yahoshua no anarany zay tsy azo lavina mihitsy ny Mahandriamanitra azy ary tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany efa nampianarina antsika tany aloha zany nonoho ny tenin'ny mpaminany tsy maintsy ekena dia manao zao fanambarana zao ilay Yahoshua zay nanome ny fanahy masina ny mpianatra zay avy any amin'ny fanahy masina dia nanome fanambarana Yahoshua ny apôstôly Paul na hoe Salara Saolo izy ny eonareo jiosy ny mba mitomany jiosy be mihitsy fa Salara Paola zany amin'ny lafiny anakaiky indray na hoe ny apôstôly Paola ny apôstôly Paul araka an'izay filazonareo anazy dia zao ny nambaran'izany apôstôly Paul mahafinaritra kely zany koa dia zao ny teneniny dia hoe ina foana zao manjakely teneny ambasadiosa ka manjakely zay miaraka amin'ny Yahoshua tsy hoe kony hoe manjakely amin'ny tarena iny fa manjakely ny ao anatiny dia ny fanahy ay zany izy tena tsara mahafinaritra be mihitsy tsy haiko ny le teknisian reto mambanjany azy namoana fa raha ny lomanjany inay ay tsy hitaneny safadiny Galatiana toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo ny vakitsika aloha zany Galatiana toko fahatelo amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo hatrany dia namoaka an'ity fehezanteny ity ny apôstôly Paul homaky ny zava-drehetra soa indrindra ao amin'ny Yahoshua dia no am'izay nge fa fony tsy mbola tonga ny finoana lay finoana dia Yahoshua dia le minoa ny Yahoshua dia honjenao sy ny ankonanao Yahoshua le inona zany no afaka tsireteny zay fa tsy hoe minoana didy folo tsisy olanao azany koa soratra ve ny inona fa minoa ny Yahoshua ny voalaza asan'ny apôstôly 16 angamba izy izy diso hoe jeva kely ato aloha sao dia miteny zavatra tsy mety tsatrika asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo asan'ny apôstôly 30 16:30 zay mihitsy asan'ny apôstôly 16:30 dao vakitsika angety iza le finoana dia leo ny apôstôly ny resantsika ty izy ny mpianatra Yahoshua le manana ny fanahy masina le niaraka tamin'le manana ny fanan'Andriamanitra ary mpaminany lehibe eo ambavany mihitsy ny tenin'Andriamanitra ary namoaka didy sifitsipika izy ahoana ny teneniny dia zao ny teneniny hoe le inona zany dia mazava be asan'ny apôstôly 16:30 ny inona dia Yahoshua la inona zay asan'ny apôstôly 16:30 asan'ny apôstôly 16:30 ka hatramin'ny 31 30 dia my 31 ary rehefa nentiny voaka izy roa lahy dia hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba vonjenao engane mba hainao koa mba ohatra n'ity olo ity hoe inona reno ataoko ny ambasadiorany sasy mba vonjena zay diosiko hoe aokanao bogosy manatona ny Yahoshua ny tekan'izay bogosy miaraka amin'ny Yahoshua bogosy be ny fanahinao tsy mahay manota intsony fa zany natao hoe bogosy zany ary belle fille koa no rehefa avy eo dao ary
de hoe izy rahalahy tamin'ny minoa ny Yehosoa tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Lay inona zany de lay zanak'Andriamanitra antsoina mihitsy ny anarany hoe Yahosoa. Zay lay hoe mientsoa ny anarany ho an'izay teo vonjena rehetra zany de mientsoa ny anarany Yehosoa am'izay anao fa tsy maintsy didifolo ianao. Asan'ny apôstôly toko faharoa ambiny roapolo asan'ny apôstôly ndray mbola afaka itsika ndray asan'ny apôstôly 22 fa tsy hoe mientsoa didifolo ianao aza manao an'izany fa tena tsy mety asan'ny apôstôly 22:16 aza mamitapitaka olona tsony efa tsy mety satria fa mazava be ny fampianarana sy ny teny dia miantso am'izay tsika ny famarinana vao tonga amitsika dia Yehosoa. Ary ankehitriny inona ny mampijanona anao nareo zany zao apetrako aminareo zany teny zany ho an'izao tontolo zao hoe inona ny mampijanona anao zay mahita sy mijerana io. Mitsangana de mientsoa ny anarany. Aoka ianao hitsangana de mientsoa ny anarany. Rehefa teo vonjenao zany de mitsanga ianao ny sady miantso. Mitsangana de tsy mijana sur place fa makaty amin'ny fiangonan'ny Yehosoa. Zay ho anareo ny ampitan-dranomasina kosany de miantso mandefa message ho an'izay te handefa ary mandefa asa mihitsy ny teny izy fa maty ao ianao any amin'ny elo any afaranao Tena ve tena maniry no any amin'ny elo mihitsy mato mivavaka ny olona mitady an'Andriamanitra fa tsy plaisir-na apôzy fa lazaiko anao fa tena ho sahiranao raha maty tsy mavonjy anao nge ny fananana ary ohatra anao milaza fa tsy matahotra ny inona aza makany amin'ny dokotera rehefa marary fa mato makany amin'ny dokotera de mbola kely ihany sy tena oay tsisy dikany ianao dikan'izay ka rehefa mahafantatra fa tsisy dikany aza miezaka miady amin'le mpamorona aleo mitady any Yehosoa foana zay le izy de olo tendriamanitra hoe mitsangana de antsoa ny anarany ary eko atao batisa anao ko sasany afaka amin'ny fahotanao ary mitaky batisa am'izay rehefa avy ny antso any Yehosoa. Zany hoe zao ny ataonareo zay resy lahatra mitsangana aloha nareo de manatona any Yehosoa any amin'ny fiangonan'ny Yehosoa de manatona ny ziady ihany areo ho atao batisa ary ary antsoantso any Yehosoa ty am-piangonan'ny Yehosoa voninahitra ho any Yehosoa vy makaty amin'ny Yehosoa azy. Io fifalimbe eo ty fanjakany Yehosoa io fifalimbe miantsoantso any Yehosoa satria manja beko tsara be ny miaraka amin'ny Yehosoa ae de hoe zay teo manja rehetra makaty amin'ny Yehosoa am'izay de tsy miasa saina tsony fa falifaly daholy am'izay miaraka amin'ny Yehosoa. Rehevatsika am'izay le teny amin'ny Galatiana fa mazava be zay ny teny rehetra hoe miara amin'ny Yehosoa am'izay fa tsy mety tsony fiarana amin'ny didifolo fa tena nitozin'ny olona taona reo. Galatiana toko fahatelo efa kitsika am'izay le andininy izy teo 23 fa fony tsy mbola tonga ny finoana Yehosoa zany le tenen'io fa hitatsika teo de voabo natao ambany lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana zefa naseho atoriny ny olombelona zany de tena tratrany hoe voambina voahity tao ambany lalàna nareo raha mbola tsy tonga Yehosoa da ho an'izay ny azakazaka nytandrina zany de zay ka le hafa firina resana tam'izany tany Israely efa nampianariko teto fa tsy ny Amerikanina ny sinoa ny anglisy fa zareo samy tao Israel ihany. De zao io izy no ny ambona raha mbola sy tonga Yehosoa andiny fefatra amby roapolo am'izay de teny gasy mazava nke zao fa de nefa ny adalany zay olona tsy teo bogosy io ny tena marina fa rehefa mateo bogosy ihany no tena marina de tena mienoa zao teny zao de bogosy tsara mihitsy alasa belle fille anao rehefa avy manja kely dao rehefa miaraka amin'ny Yehosoa satria maninona tsy mahay manota intsony lasa tena mahafinaritra ne zany zany ny tena tsara indrindra am'ty tany ty zany hoe olona tsy mahay manota tsony zany ary zany ny tokony azaka zany tendance mondiale zany am'izao fotoana zao tsy manota intsony ary manarany ziady arery any mavita manao zany am'ty planeta terre nareo ty ary aza mialina tsony efa mamahenao zany fa tsara nge zany azany tsy azo angalarina tahaka fa zata tsy ho hainareo mihitsy zany satria asan'Andriamanitra lehibe ny manao an'izany de toy izatsika koa ny lalàna dia ampitaizantsika tao amin'ny ho ao amin'ny Yehosoa zany hoe raha mbola tsy tonga zany Yehosoa de nitrotrona ny tao amin'ny lalàna hoe de ianao zany le zazakely trotrona de ny lalàna le tipinao mibersena ohatran'izao de le olombelona le nitrotrony de nylalaovindra zay hoe lalàna zany le olombelona mitsangana ka iny lalàna io toe-piasa andevo ka zaiko zay na toe-piasako hoe iny mpitaiza ka nympitaiza nge zany labaolina zany hoe io didy fosy lana mose zany de fanekena azy lazany hoe labaolina tam'zany ho mpikarakaraan'le olo hoe mifehan'le lalàna mifehan'le olona mitaizan'le olona ka ny mpitaiza tam'izany fotoana zany ohatra ny hoe mbola tsy eo ny tomponanaka
de ny labaolina mpanao an'zany atra mazava-be zany. Za tsy miteny hoe ny didifolo de labaolina fa sary le izy mazava-be teny pitay zany lalàna any hoe naka amy plasina labaolina izy raha mbola sy tonga au soir ka ianao hoe zany mbola hipetraka am'le labaolina foana mandrakandroany mba mieritrerety e labaolina rehefa tonga ny ray aman-dreny a eo ianao ny labaolina fa lasa makany amy ray aman-dreny ne sasandray a efa tonga ny ray aman-dreny mbolina ny labaolina ihany ny atao bizo mandrakandroany nareo mba mieritrerety e tena gaga misy ntsika hoe inona ty mahazo an'ty olombelona ty koa ny lalàna de pitaizantsika ho ao amin'ny ao soir de mba ho amarina noho ny finoana isika hoe no amarinina fotsiny zany tam'izay sary zay ay raha mbola sy tonga zany ao soir de ny didy fosy lana mose no nitaizana teo a fa ho amarinina am'izay anao rehefa amy fironona amin'ny finoana satria mazava-be fa tsy misy olona ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna zay aloha de mazava-be mihitsy zay a efa hainareo mpitandrina lalàna zany fa za tsy miditra am'zany fa hoe natao anitsy le didy folo zay fotsiny laiko a de aza miditra am'zany tso manoko an'izao zay teo bogosy eo te izy ho belle femme na belle fille aza miditra am'zany ho a ianao fa tsy mety ho a io eneo am'izay ny 5 fa ity vao tena bogosy am'izay tsy manaraka an'ity fa rehefa tonga ny finona rehefa tonga zany eo soa de tsy fehezin'izay pitay zay intsony isika re olona dia zany hoe miala teo fa tsisy lavana nintsony tsisy mifehany tsy mifehtsika etsony iny miala teo ny didy folo sy lana moseny dikan'izay tsy mifehetsika etsony iny fa inona am'izay no mofehetsika lalàna ny eo soa am'izay no mofehetsika zay le hoe zay kosany a de eo ambany lalàna ny ao soa lalàna ny ao soa no mofehany zanak'Andriamanitra rehetra Korintiana voalohany toko fasivy angamba ny zay ndiny faraiky amby telopolo da tsy hoe jevoakely zay le izy hoe rehefa tonga de zay kosany eo ambany lalàna ny ao soa zay hoe izy izy aminy Korintiana voalohany toko fasivy andininy fa raiky amby roapolo mihitsy nisy tsy diso le teniko teo Korintiana voalohany toko fasivy andiny fa raiky amby roapolo a zay hoe zay ambany lalàna ny eo soa ka lalàna ny eo soa no mifehana efa tsy didy folo tsony ary zay rehetra tena sambatra ane zany fifalinana e tsisy ohatry zany e entakanao hoe ny didy folo natokanao any zanak'Israela re tondra azo amy tany kanana de point c'est tout fa kosany a amin'ny eo soa am'izay ny teny izy a Korintiana voalohany toko fasivy a andininy fa raiky amby roapolo zay a tia no mifehny ilo ato amin'ny eo soa amarana antsika ny teny a tam'izay tsy manana lalàna de toy zay tsy manana lalàna koa kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna n'Andriamanitra ao fa ambany lalàna ny eo soa ambany lalàna ny eo soa ny ato amin'ny eo soa zay ka de zay ny amarana ny fotoana matoika fa voariantsika izy am'izay tsisy ipetraka anao didy folo tsony fa tena janona mpanota mandrak'izay ao ianao zatra tsy natokanao ny ipetrahanao ary nampiady anao sy ny jiosy ange io e zany hoe mbola itazomanao an'io efa tsy feheziny itsontsika fa ao amin'ny eo soa am'izay a de mitazona lalàna ny eo soa tsika fa tsy mitazona ny didy folo tsony a manaraha ny eo soa am'izay fa izy ny tena izy a de zay noho ny amin'iny hoe didy folo nampiady tamin'ny jentilisy eo zay no natonga ny eo soa namono an'iny noho ny eo soa mihitsy ny didy folo zay zany lesony atsika manaraka ndrindray hoe tena ny vonoana ve ny didy folo a zay ndray nyresaka tsika zao a tena ny vonoana eo soa fe ny didy folo a ka io kosa izy mampisaraka ny jiosy ny jentilisa vo nyvakitsika teo normal raha vonoana zay lesitsika manaraka eo tsy lo arivavaka ambarana ny fotoana am'izay de samy tena soa andray atsika dada mariava ao tsotra betsaka noho ny amin'ny hatsarany teninao tena faly mandray ny teninao tena sambatra mihitsy e ravoravo manana zao fampianarana mitondra fiainana mandrak'izao zao taio aza ny teny dada iavao taio ny fampianarana rehetra hitondra soany zay rehetra miainy zao ary fiainana mandrak'izay tsy fifaliana ho an'izay mandeha mamalivavaka dada mariava vonjeo ny olona mba tsy ho fatintsony fa tena ho avitra miaraka aminao eo soa ho anao amin'ny voninahitra mandrak'izay amin'ny anarany ahoso anao zavatasany dada mariava amen de zay indray ny fiarahantsika tamin'ny pianio tya no veloma mandram-piona mandra-presika indray a amin'ny manaraka veloma tompo